Mitoy koa ny fanomanana fifidianana izay tanterahany Voamera Mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny senito no afantarany maro azy na amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izany na amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tantasana amin'ny 20 ny volana Desambra ho avy zao. Ny mahakasika ny vatotokana ny bulletin unika dia efa eo am-panotanana izany ny tompona andraikitra isan-tsokajiny amin'izao fotoana izao raha ny fanampanazavana voangona. Toy ity tamin'ny sary ity ny bulletin tokana ampiasaina fifidianana filoham-pirenena fiodiana faharoa izay ho toto-saina miaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 20 Desambra ho avy izao. Ny ena be raha oharina tamin'ny bulletin tokana nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodiana voaloha ny refin'ny taratasy ampiasaina. Samy mitazona ny laharana tamin'ny fifidianana fiodiana voaloha ny kandida roa, ka ny kandida Hery Rajaonarimampianina laharana fahatelo no hita mitsanganana voaloha. Eo amin'ny faharoa kosa ny misy ny kandida laharana fahatelo amby telopolo ny Dr Jean-Louis Robinson. Ny fanontana ny bulletin tokana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodiana faharoa dia efa mandeha amin'izao fotoana izao any Afrika Atsimo. Raha ny momba ny bulletin ampiasaina amin'ny solombavam-bahoaka indray dia samy anana ny azy ny farim-pifidianana tsirairay. Misy endrika roa ny bulletin tokana totany Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Miankina amin'ny isan'ny kandida isaky ny distrika ny nanaovan'ny senita izany. Ho an'ny distrika manana kandida solombavam-bahoaka 9 hatramin'ny 40 dia atota amin'ny taratasy A4 ny bulletin tokana, izany hoe taratasy kelikely kokoa. Toy izao hita amin'ny sary izao ny modelin'ny bulletin tokana ampiasaina ny distrika Nandilamena izay ahitana kandida mpifaninana 40. Atota amin'ny taratasy A3 kosa ny bulletin tokana ho an'ny distrika manana kandida 17 hatramin'ny 30 isa. Ity hita amin'ny sary ity izao ny endriky ny bulletin tokana ampiasaina ho Fianaratsoa Tapitanana. Distrika amin'ny Fianaratsoa izay ahitana kandida 20 hifaninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia samy misy faritra natokana ho fampianarana ny fomba fampiasana ny bulletin tokana raha toa ka tsy misy intsony ny bulletin tokana ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodiana faharoa. Raha nambarany teo anivon'ny senita dia ny fiandohan'ny herinandro avy izao no tonga eto Madagasikara ny bulletin tokana rehetra ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka izay ho toto-saina ny 20 Desambra ho avy izao. Raha pitso dia efa isy apahany voalohany amin'ny bulletin tokana ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho tonga eto Madagasikara.